Araky ny efa nahitantsika azy teo dia nanatrika iny fivoriana iny ihany koa ny filoham-hevitry ny FIBA Afrika sy filohan'ny faritra fahafito eo amin'ity taranja ity nanazavazava ny mikasika ny fandaharam-potoana ny faritra fahafito Andriamatoa Ntsay Abel. Raha ny programme fandaharam-potoana ny zone 7 dia amin'ny volana mars zao no anaovana éliminatoire ny Afrobasket lehilahy ao Seychelles dia mijery daty farany izay zao ary mino za fa amin'ny farany herinandro ambony dia voaka izay daty farany raha tombontsoan'ny Madagasikara tsy tiako apetraka any zay fanontaniana zay fa kosa tombontsoan'ny basketball faritra fahafito na dia zany aza arakaraka ny fiarah-miasa amin'ny fédération tsirairay membre ny zone 7 no ahafahana miasa ary misimisy kokoa raha ohatra ka tsaratsara kokoa ny fifandraisan'ny zone 7 sy ny fédération nationale. Tsy dia nitoraka voninkazo ny tenanay fa kosa nanao bilan nandritra izay taona sportif niasan'ny faritra fahafito, niasan'ny FIBA Afrique ary niasan'ny FMBB amin'ny ankapobeny zavatra marina iny, zavatra nisy iny ny rahantsika nahita teto Madagasikara iny zavatra rehetrarehetra niresako iny amiko amin'ny ankapobeny navita niasa amin'ny ankapobeny ny fédération malagasy basketball tanatin'ny fotoana niasany tanatin'ny mandat niasany izay nifarana androany ity.